Merhaba tompoko lafinatra, tompoko vavy dia ankaparinina indray nanorana anao ny vaovao mahakasika ny mety toetriny andro amin'ity anio ty indrindra moa mahakasika ny rivodoza. Ao anatin'izay ary dia tsara manamarika fa mahakasika ilay rivodoza dia izay na raha maso hatramin'izay dia tany amin'ny 3 ora maraina tany izy no nafeny fepetra maharivodoza anazy dia nitondra ny anarana hoe Chido. Mivoatra aingana dia aingana moa fivarany raha hoan'ny anikeo maraina satria dia nivadika ho forte tempête tropicale sahady izy raha tamin'ny 7 ora maraina tany. Raha ny vaovao farany omenantsika kosa mahakasikasika an'ity rivodoza tamin'ny takariva teo manodidina ny amin'ny 4 ora tolakandro teo zany dia ny rivotra miaraka aminy efa niakatra kely manodidina ny 100 kilometatra isan'ora. Raha tokony tafiotra dia mananika hatramin'ny 700 kilometatra isan'ora. Mbola somary lavitra raha misy an'ny fohibeny aloha amin'ny ankapobeny any atsinana somary avaratra nosy any misy an'izay fohibeny izay any amin'ny 390 kilometatra no misy azy. Mikisa efa izy amin'ny ankapobeny raha nitombatomana hatrany amin'ny hafainganam-pandeha 500 kilometatra isan'ora. Arak'izay fikisahany izay dia araka ny hitantsika amin'ny sary moa zany no mahakasika ny fizotrany rivodoza ity miamanatona ny motsiraky Madagasikara hatrany izy miakandrefana hotsika teo dia ny aty amin'ny apahatelony avaratra no tena voakasika any amin'ny manodidididina ny zoma maraina any zany no tombanana anatina ny motsiraky ny Madagasikara ity rivodoza Chido ity ary raha nijerena ny tontolo manodidina azy dia aingana hatrany ny fivoarany ary ananika ny ataontsika hoe sokajy cyclone tropicale izy zany amin'izay anatonany ny motsiraky Madagasikara zay zany hoe iotra ny 870 kilometatra isan'ora ny rivotra kaminy. Ao anatin'izay ihany koa dia mahazo filazana fanairana ireto toerana manaraka ireto zany hoe miloko maitso dia ny faritra Diana, Sava, Bealanana, Befandriana Avaratra, Antsifihy, Boriziny ary Analalava. Zay ny vaovao amin'ny ankapobeny mahakasika an'ity rivodoza ity entanina isika anaraka hatrany ny vaovao mahakasika anazy ity. Ho an'ny toetriny andro amin'ny ankapobeny kosa ny tsokany alizay zany no tena drafitra ny toetriny andro ho an'ny tapany atsimo nosy manontolo iny amin'ny ankapobeny raha toka any amin'ny pahately avaratra nosy no voakasika amin'ny vatana n'ity rivodoza ity. Ho an'ny rapitso maraina ary dia hitantsika sary ihany koa fa misy sisan'ora tandrifin-drahona aty amin'ny motsiraky ny Boeny sy aty amin'ny antitany faritra Melaky somary mitatra kely aty amin'ny ilany andrefan'ny Bongolava sy Betsiboka izay misy orana malefaka miatoato ihany koa aty amin'ny motsiraky ny Ambatsoa sy Analanjorofo, Toamasina ary Antala misy tandrifin-drahona manodidina ny Nosy Be. Mandrakoatr'izay dia fandimby-drahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa dia misy orana tandrifin-drahona aloha aty amin'ny Miandro Vazo ny antitany Melaky aty ary aty amin'ny Analalava sy Ambilobe aty. Misy orana miatoato hatrany aty amin'ny motsiraky ny Anjalanjorofo sy Ambatsoa, Toamasina ary Antala. Fanankoatr'izay dia mbola ifandimby-drahona sy ny masoandro. Mahakasika ho an'ny tombatombana ho an'ny maripana kosa indray dia aty avaratra andrefana hatrany aloha ny tena mafana indrindra hatramin'ny 9 degré celsius amin'ny faritra Boeny, Melaky, Sofia iny ary Betsiboka manodidina 9 ka hatramin'ny 3 aty amin'ny afovoantany mihoatra ny 9 ny motsiraka Atsinanana ary mihoatra ny 3 ny motsiraka Andrefany Nosy. Raha ho an'ny tontolo andro ny alakamisy kosa indray dia aty amin'ny antitanin'ny faritra Melaky sy Menabe no misy orana tandrifin-drahona ny takariva efa ahitana orana miatoato aty amin'ny apahatelony avaratry ny Nosy amin'ny ankapobeny indrindra fa ny hariva. Ny ankoatr'izay kosa aloha dia mbola ifandimby-drahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny alakamisy dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany motsiraka Atsinanana mbola manodidina ny 30 ka hatramin'ny 2 degré celsius. Motsiraka andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius. 30 degré celsius mafana indrindra dia any Mahajanga. Amarantsika izay toetriny andro izay dia ho an'ny tontolo andro ny zoma raha ny tombatombana antsika teo moa zany dia voakasika ny orana miaraka amin'ny rivodoza ny apahatelony avaratry ny Nosy. Misy tandrifin-drahona ihany koa ny motsiraka avaratra andrefana aty amin'ny ilany asany afovoantany dia mandrahona mety arahana erikerika ny takariva sy ny alina izany. Misy tandrifin-drahona ihany koa ny antitan'ny faritra atsimo andrefana. Ankoatr'izay fandimby-drahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny zoma manodidina ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius mafana indrindra ho an'ny afovoantany manodidina ndraiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 5 ny motsiraka Atsinanana ary 17 ka hatramin'ny 18 ny motsiraka Andrefany Nosy iny. Mahajanga mafana indrindra 30 degré celsius. Raha ny tany falitony rivotra kosa indray no resahana dia nahitana fiakarana kely aloha izay ho an'ny teto Antananarivo renivohitra avy 3 ka hatramin'ny 4
mihoatra ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaraina mandrafitra ny tetriny andro ato anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina mbola mijanona ambony hatrany aloha izay amin'ny ankapobeny ary tokony tandratrany ireo olona marefo amin'ny kalitaon-drivotra izay. Makasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany dia marasanao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.